havana malala ao amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Faly miaraba antsika nahatratra ity alahady voalohan'ny volana oktobra ity indray ry havana malala ao amin'ny tompo. Arabaina manokana isika nanaiky notariany fanahin'Andriamanitra ka tonga soamatsara eto amin'ity trano izay anangonan'ny tompo antsika ity ao naminy hidera azy andray ny fahasoavana avy aminy ary indrindra andray ny sakafom-panahy izay omeny antsika indray entintsika hamakivaky ny herinandro vaovao amin'ny fiainantsika. Anio dia alahady fahafito amby folo manaraka ny Trinité, alahady manokana izay hitondranam-bavaka ireto diakona izay miasa eto amin'ny fiangonantsika koa, hanavaozan'izy ireo indray ny fanoloran-tenany amin'izany asa masina ny antsoan'ny tompo azy ireo izany, hitrotro am-bavaka azy ireo isika. Ary noho ny alahady voalohan'ny volana ny anio dia misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ary anomana ny foamam-panahintsika isika amin'izany. Ny lohahevitra izay hombanjinitsika mandritra n'izao fotoam-bavaka izao dia nalaina amin'ny epistily nisoratan'i Paolo ho an'ny Filipianina, toko 2:5. Aoka ho aminareo ilay toe-tsaina tao amin'ny Kristy Jesoa, izany toe-panahy, toe-tsaina mifanaraka amin'ny toe-tsain'i Kristy izany ry havana no anasan'ny tompo antsika nio hiaona antsika aminy. Koa na isika izay manatrika eto dia arabaina manokana fa manana tombony amin'izany ary indrindra koa miarahaba ireo izay manaraka sy manjohy izao fotoam-bavaka izao isika, ireo izay manaraka amin'ny alalan'ny Zoom sy ny YouTube. Iarahantsika mideran'Andriamanitra ety am-piandohana ry havana dia ataontsika ny salamo, iarahantsika miredona mafy ny salamo 520. Ampahafantaro ny lalanao aho Jehova ampianaro ny sitrakao aho, tario amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro, fa ianao no Andriamanitra ny famonjena ahy. Ianao no andrasako mandritra ny andro, tsarovy ny antranao sy ny indrafonao. Fa hatr'izay ireny, aza ny fahotany fahatanorako na ny ratsy nataoko no tsarovanao, fa aoka ho araka ny famindramponao ny atsiarovanao ahy, noho ny fahasoavanao Jehova. Tsara ny mahitsy Jehova, ka izany no ampianarany mpanota ny lalàna. Mitarika ny mpandefitra amin'ny marina izy ary mampianatra ny mpandefitra ny lalany. Ny lalan'i Jehova rehetra dia famindrampo sy fahamarinana amin'izay mitandrina ny fanekeny sy ny teny vavolombelony. Amen. Mipetraka isika. Laharakira 381 ny andininy rehetra rahantsika manao. Oh
ry Andriamanitra rainay tsara indrindro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, tompo sy mpamonjy ary mpanavao sy mpamelona anay. Ny fahasoavanao tompo no mbola mahatoy izao anay, izay arotsakao tsy tapaka aminay. Narovanao izahay namakivaky ny herinandro lasa iny, ka nantsoinao avy amin'ny toerana izay misy anay tsirairay avy, ary notaominao amin'ny alalan'ny fanahinao masina ka vory eto amin'ity toerana ity. Koa indreto izahay manoloana anao, ka tafahona aminao amin'ity alahady maraina ity izay anangonanao anay. Andraisanay ny famelan-keloka avy aminao, ny teny fampaherezana izay sakafo ny fanahinay. Tsy noho ny herinay na ny tanjakay tompo no nahatratraranay izao, fa noho ny hery ny fitiavanao anay. Misaotra manokana koa ny amin'ity alahady ny diakonina ity, misaotra ny amin'ny fitantananao ny fiainan'izy ireo tsirairay avy ny isan-tokantrano, misaotra ny amin'ny asa masina izay niantsonao azy ireo. Mampahereza azy ireo ianao tompo, ary aza mafoy na mahasaraka azy ireo, ary ianao no hanavao indray ny fanoloran-tenan'izy ireo tsirairay avy. Misaotra sy mankasitraka anao izahay tompo noho ny alehibe ny fitiavanao anay, ary amin'ny feno fanetretena no iaonanay aminao ankehitriny, koa mangataka sy mitalao ny famindramponao izahay. Manatreha feno izao fotoana izao tompo, ary asehoy sy ampamirapirato aminay ny voninahitrao. Manjaka feno sy tanteraka ty anatin'ny fonay, ary ampangino avokoa ny tabataba ny fonay rehetra, ka ny fisainanay, ny fijerinay, ny teny alohan'ny vavanay dia hoanitra kasitrahanao izany, ary ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Fanahinao masina neno anokatra ny fo amampanahinay, ka tonga ny fonay tany lonaka andray ny teninao ho tonga fiainana ho anay izany. Tehirizo amin'ny fahamasinanao izahay tompo, ary tany mafy eo aminao fa tsy mahatananao. Taio ireo tompon'anjara rehetra anio mba ho eo ambany fitarihan'ny fanahinao masina, fa anao rery ihany tompo ny voninahitra mandrakizay. Seigneur Dieu, notre Père en Jésus-Christ, source de toute grâce et de bénédiction, nous voici devant toi en ce dimanche matin, en ce lieu où tu nous rassembles. D'un cœur reconnaissant, Seigneur, nous t'adressons notre reconnaissance pour tous tes bienfaits envers nous, durant les jours où nous ne sommes pas vus. Merci Seigneur, parce que encore ce matin, à travers ce culte, tu nous invites à te rencontrer. D'un cœur humble, Seigneur, nous nous approchons de toi pour implorer ta grâce, ton soutien et ta lumière. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour la vie que tu nous donnes. Viens régner en nous pour que nos pensées, nos paroles et nos actions soient conformes à ta sainte volonté. Envoie ton Esprit Saint pour ouvrir nos cœurs, pour ouvrir nos yeux, pour ouvrir notre entendement, Seigneur, et que nos cœurs soient un terrain fertile pour que ta parole soit une parole de vie pour chacun de nous. Dirige ce culte, Seigneur, et que tout ce que nous allons faire et entreprendre te soit agréable. À toi seul la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ry havana malala ny tompo,
enoy ny hevitr'Andriamanitra ny teny izay hoentiny ho atsika anio ahafantaratsika sy andiniantsika zany sitrapon'Andriamanitra izany. Noho ny tompo amintsika izay tonga eto manatrika eto na isika izay any amin'izay toerana misy atsika tsirairay avy, ireo izay manaraka amin'ny Zoom sy ny YouTube, isika rehetra izao dia miteny amintsika ny tompo anio, tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haretany vokatrareo ka omeny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona na inona. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, dit le Seigneur, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Rehefa mandinika izany sitrapon'Andriamanitra izany sika riavana dia mahatsiaro ary miaiky fa tsy tanteraka isika. Tsy mahatanteraka izany zavatra takiany tompo izany hitondra vokatra ary aharitra ao amin'izany vokatra izany. Koa noho izany dia anondrika ny lohantsika isika hivavaka hangataka ny famelan-keloka avy amin'ilay Andriamanitra tiantsika hiara hivavaka isika. Endry tompo Andriamanitra eo manoloana izany sitraponao izany, dia indreto izahay mpanota mahantra mahatsapa amin'ny fotorotoro fa tsy mendrika raha mandinika ny fiainanay. Koa manondrika ny lohanay eto anatrehanao izahay, Andriamanitra masina sy mankahala ny ratsy rehetra ianao. Nifidy anay ianao ary maniraka anay mba handeha sy hamoa, hitondra vokatra tsara eo amin'ny manodidina anay, indrindra eo amin'ny fiainanay. Ny ratsy mandrakariva nefa no matetika mibahana ao am-ponay, ary izany no tsy mampaharitra ny vokatray. Miovaova mandrakariva ny fisainanay ary tsy manana faharetana ao amin'ny finoana sy ny fanarahan-dianao izahay. Izay tombotsoanay manokana mandrakariva no jerenay matetika noho ny fitiavan-tenanay. Koa mifona sy mangataka famelan-keloka eto anatrehanao izahay tompo, satria efa nanota taminao na tamin'ny fihevitray, na tamin'ny teny, na tamin'ny asa. Ampianaro izahay tompo aharitra ao amin'ny lalan'ny fahamarinanao. Ny fanahinao masina hiasa manan-kery aty anatinay mba ampaharitra ny vokatra tsara aty anatinay, ka ahaizanay mizara izany koa eo amin'ny manodidina anay, indrindra eto anivon'ny fiangonanao. Avaozy mandrakariva tompo ny fanoloran'ny tenanay tsirairay avy, indrindra fa ireto mpanomponao diakona izay manolo tena miasa eto amin'ity fiangonanao ity. Tafio ny herin'ny fanahinao masina izy ireo mba hazoto sy haharitra ao amin'ny asa ny antsonao azy, ary ho vavolombelona mahatoky amin'izay zara fanompona rehetra napetraka ao amin'izy ireo. Ho voninahitry ny anaranao rery ihany tompo, ary ho voninahitry n'izao fiangonana izao. Amen. Laharakira 3:7 ny andininy voalohany ihany. Glory
mpitsanganana riavana no andraisantsika ny teny famelan-keloka izay omeny tompo antsika an'io. Hoy ny tompo amiko sy aminao, izay manantonay dia tsy mba ho laviko mihitsy. Koa mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana hoy ny tompo, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Amen. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika. Maintenant, nous passons aux 5 minutes de Sekulelait et normalement il y a un chant qui va être fait.
Pour les autres enfants, est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît, parce qu'on a un petit enseignement pour vous. Venez, s'il vous plaît. Avec les parents, si les enfants ne veulent pas y aller tout seuls. C'est pas grave. Mais écoutez bien l'enseignement que nous avons aujourd'hui. Les enfants, est-ce que vous pouvez vous retourner par là? Parce qu'on a une illustration derrière après. Les petits, est-ce que vous pouvez passer par ici? Comme ça, vous voyez l'écran. Est-ce que vous voyez l'écran depuis là? Très bien. Donc déjà, bonjour. Je n'étais pas polie, je n'ai pas dit bonjour. Bonjour à toutes et à tous, et particulièrement aux jeunes et aux enfants. Aujourd'hui, nous avons un enseignement de la part de Jésus, et nous allons prier avant de recevoir cet enseignement. Prions. Seigneur, merci pour ce temps que tu consacres aux tout petits. Nous demandons ton Esprit Saint pour que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Les enfants, Jésus, il est un très bon enseignement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, d'accord. Donc Jésus, une fois, il était au temple. Il était au temple et il était entouré des chefs des prêtres. Et généralement, Jésus, il racontait des histoires pour enseigner. Ces histoires, ça s'appelle des paraboles. Vous avez vu ça aussi dans les cours de Sekoulé Lahad, des fois, vous étudiez les paraboles. Donc, une fois, Jésus, il a raconté une parabole. Il était dans le temple et il avait autour de lui les chefs des prêtres. Donc, voilà ce qu'il a enseigné. Donc, en fait, les paraboles, Jésus raconte des histoires pour pouvoir enseigner des vérités sur le royaume de Dieu. D'accord? Donc, c'est à travers des petites histoires. Et dans notre péricope d'aujourd'hui, nous avons une histoire, une parabole que Jésus a enseignée. Et c'est super parce que ça parle des enfants. Donc, ça parle de nous. On va raconter l'histoire. Donc, voici l'histoire d'un homme qui a eu 2 fils. Il avait 2 fils. Il dit au premier, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vie. » Mais l'enfant, il a répondu, « Non, je ne veux pas. » Mais plus tard, il montra du regret et il alla quand même. Donc il est parti travailler au champ. Vous vous souvenez, le père, il a 2 enfants et il adressa la même demande à son 2e enfant. Il a dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vie. » Le 2e enfant, il a dit, « Oui, bien sûr, je veux y aller, mais qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Il n'était pas allé. » Et Jésus a posé la question, et je vous pose la question aussi, de ces 2 fils. On va dire le premier, il s'appelle Léon, le deuxième, il s'appelle Olivier. Qui de Léon et de Olivier a fait la volonté de son père? Léon, le premier, n'est-ce pas? Et les chefs des prêtres étaient d'accord avec Jésus aussi, enfin, ils étaient d'accord avec vous sur cette réponse. Il lui a posé la question. Ça, c'est la parabole. Et ensuite, Jésus a expliqué, comme j'ai dit, une parabole, c'est une histoire pour enseigner des vérités. Jésus a expliqué, je vous le dis, en vérité, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui et vous, qui avez vu cela, vous n'avez pas ensuite montré de regret pour croire en lui. C'est un peu compliqué le texte.
Mais on va comprendre, on va expliquer et on va comprendre qu'est-ce que Jésus a voulu dire. Dans une parabole, les enfants, généralement, les personnages que Jésus prend, ça représente quelqu'un. Ok, donc là, dans la parabole, on a le père, on a les deux fils. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Voilà. Et donc, selon vous, dans cette parabole, le père, il représente qui? Je vous donne la réponse. Le père, il représente Dieu. Et le premier enfant, donc le premier qui a dit non, celui qui a dit non mais qui a regretté ensuite et qui allait faire ce que le père a demandé, il représente des personnes qui vivaient dans une vie pleine de péchés. Donc à cette époque-là, les pires, c'était vraiment les collecteurs d'impôts et les prostituées. Et donc, ces personnes-là, donc ce que représente Léon, le premier enfant, ce sont les personnes de mauvaise vie, mais à la suite du message de Jean le Baptiste, donc Jean c'est un cousin de Jésus. C'est un cousin de Jésus. Sa mission était de préparer la venue de Jésus et d'appeler à la repentance. Et donc ces personnes-là, elles étaient de mauvaise vie, mais quand ils entendaient le message de Jean, ils se sont repentis. Se repentir, ça veut dire retourner, revenir vers Dieu, faire sa volonté, faire la volonté de Dieu et laisser les mauvaises habitudes. Le deuxième enfant, par contre, celui qui a dit « oui, je veux venir travailler », mais qui n'était pas venu travailler, le deuxième enfant, il représente les chefs des prêtres qui étaient autour de Jésus. Donc, en fait, les chefs des prêtres, à cette époque-là, à l'époque de Jésus, ils pensaient avoir fait la volonté de Dieu. Sauf que non, ils ne faisaient pas la volonté de Dieu. Ils se pensaient être saints, ils étaient en dehors de tout ce qui était souillure autour d'eux, mais ils n'aimaient pas les personnes. Ils n'aimaient pas les personnes, ils imposaient des règles à suivre qui étaient impossibles à suivre. Et donc, ils pensaient avoir fait la volonté de Dieu, mais finalement, en fait, non, comme le deuxième enfant que nous avons dans notre parabole. Le message, à cette époque-là, Jésus parle avec les chefs des prêtres. Le message de Jésus auprès de ces chefs des prêtres, c'est que eux, ils n'étaient pas comme les autres personnes qui étaient de mauvaise vie, qui se sont repenties de leurs péchés. Ils pensaient qu'ils étaient saints, qu'ils étaient bien, qu'ils étaient bons, alors que non, ils ne faisaient pas la volonté de Dieu, puisqu'ils n'étaient pas repentis, ils ne sont pas revenus vers Dieu pour faire la volonté authentique de Dieu. Ça, c'est l'enseignement de Jésus pour les chefs des prêtres, dans cette histoire-là. Mais comme la parole de Dieu est universelle, cette histoire nous parle aussi aujourd'hui. Donc Jésus a un message pour nous aujourd'hui. Ce que Jésus veut nous dire, écoutez bien les enfants, c'est que nous tous là, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu pour hériter la vie éternelle. Et donc de suivre Dieu. La volonté de Dieu, selon vous, comment on connaît la volonté de Dieu? Dieu nous parle directement, c'est une personne qui nous dit voilà ma volonté ou pas? Non? Et où est-ce qu'on trouve la volonté de Dieu? Dans la Bible, exactement. Donc, les enfants, le message de Dieu aujourd'hui pour nous, pour que nous puissions faire la volonté de Dieu, nous devons connaître ce qu'il dit, nous devons connaître sa volonté, et c'est par la parole de Dieu, par la Bible. Et c'est pour ça que vous êtes vraiment invités à être assidus pendant les cours de Sekoulalaad et de venir à l'église. Faire la volonté de Dieu, généralement, c'est pas facile. C'est pas toujours facile. Par exemple,
Je pense on s'identifie tous à ces deux enfants quand on nous dit réveille-toi le matin, non, juste 5 minutes, un peu plus de sommeil pour moi, ne cours pas dans l'église, oui je ne vais pas courir mais après je cours quand même. On s'identifie, c'est difficile de faire la volonté de Dieu, la volonté aussi des parents. Mais les enfants, Jésus nous a donné le Saint-Esprit qui peut nous aider. Le Saint-Esprit, il va nous dire, quand on va faire des choses mauvaises, c'est le Saint-Esprit qui va nous parler avec notre conscience qu'on fait quelque chose de pas bien, et c'est à partir de là qu'on va corriger, qu'on va se repentir pour faire la volonté de Dieu. Et donc, le principal message d'aujourd'hui, écouter la voix du Saint-Esprit qui va nous permettre aussi d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain, d'accomplir la volonté de Dieu et aussi de respecter les parents. Voilà, donc voilà notre message pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous et nous prions. Seigneur, merci pour ce message pour nous les enfants. Des fois, Seigneur, nous sommes des enfants rebelles, nous voulons faire ce que nous voulons. Nous ne voulons pas respecter nos parents, nous n'aimons pas nos prochains, nos amis. Des fois, on n'arrive pas à t'aimer. Mais Seigneur, merci de nous avoir donné le Saint-Esprit pour nous aider à accomplir ta volonté et que tu nous accompagnes dans tout notre cheminement. Au nom de Jésus, Amen. Andrenesantsika ny vakiteny misesy izay anasanan'ireo tompony anjara amin'izany andro soetianoloana dia ataontsika ny hira 2:532 ny andiny voalohany sy faharoa ihany. Yeah.
mbola iarivavatsika tompoko dia mbola tsy mitsahatra misaotra sy mankasitraka anao zay tompo no izao fotoana omenao anay izao fotoana natokana amakina sy hainona ny teninao tompo sokafo ny fonay ny sainay ny fanahinay mba tena hifantoka tanteraka amin'ny teny rehetra izay hoanesinay eto da io Jesosy eo mba tsy ho fahazaranay fotsiny sanatria ny famakina sy ny fiainona ny teninao fa mba ho tena teny hifantoka ao anatinay ary ho teny hiainanay tokoa Jesosy ho teny ampitombo finoana ho teny hanamboatra ho teny hanitsy mba haizanay andeha araka ny sitraponao ny fananao masina Jesosy eo no angatahanay ahatanteraka izany aminay tsara avy misaotra tompo amen. Iaraka amaky sy hieno ny teny misoratra masintsika zany dia vitantsika ao amin'ny Ezekela toko 7:20 andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa hoy ianareo tsy marina ny fitondran'ny tompo, mihaino angery taranak'Israely. Moa ny fitondrako vany tsy marina, tsy mifitondra anareo vany tsy marina. Raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ary manao meloka ka maty amin'izany, dia maty noho ny eloka nataony ihany izy. Ary raha ny ratsy fanahy miala amin'ny faharatsiana nataony ka manao izay marina sy mahitsy, dia ho velomina ny fanahiny. Raha mahity izy ka miala amin'ny fahadisoana rehetra izay nataony, dia ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Nous poursuivons la lecture dans Philippiens chapitre 2 du verset 1 à 11. Au nom de Jésus. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Alors, rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus est le Seigneur. Hotoisantsika ny famakinany teny izany dia ho hitantsika ao amin'ny Matteo toko 2:20 andininy 7:20 ka hatramin'ny toko andininy 2:30. Rehefa hitantsika izany dia arahana mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Fanoharana ny amin'izy mirahalahy. Dia hoy indray Jesosy tamin'ireo
ho andoam-pisolona sy ireo olona hoe ahoana kosa ny hevitrareo ny amin'ity nisy lehilahy nananjanaka roa lahy dia nankeo amin'ny voalohany izy ka niteny taminy hoe ndeha anaka miasa ny amin'ny tanim-boaloboka anio ary hoy ny navaliny izao dia izao ihany aho dia andeha tompoko kanjo tsy nandeha ilay io dia nankeo amin'ny faharoa izy ka niteny taminy toy izany koa ary hoy ny navaliny tsy andeha aho kanjo nanenina izy taorian'izany ka nandeha ihany iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapon'indray dia hoy ireo ilay faharoa ary Jesosy nanao tamin'ny zareo hoe lazaiko marina aminareo fa ny mpamory hetra sy ny vehivavy mpivarotena dia efa nialohanareo eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra eny tonga teo aminareo i Johany mpanao batisa ary naneho taminareo ny lalamarina voasoritr'Andriamanitra saingy tsy nino any Johany ianareo fa ireo mpamory hetra sy vehivavy mpivarotena no nino azy ary ianareo kosa na dia efa nahita aza ireny aza dia mbola tsy nanenina ihany taorian'izany mba hinonareo any Johany. Amen. Isaorana ny Tompo no ny filazantsara. Yeah,
Tompo mangavy anao zay mba ampangina zay rehetra manohitra ny teninao ilay teny fiainana na mety avy ao anatinay zany na eo ivelany aoka tsisy orenay afa-tsy zany teny fiainana izany ary mba tsy orenay ihany fa ho raisinay koa ary tsy ho raisinay ihany fa ho tonga manto ny tantely ny fiainanay ampiarinay sanandro zany amin'ny anaran'ilay Kristy zanakao. Seigneur, fais taire en nous toute voix contraire à la tienne. Ce soir, en nous, au-dedans de nous, en dehors de nous, et permet que nous sachions recevoir cette parole de vie. Non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir. Non seulement la connaître, mais aussi l'aimer. Et non seulement l'apprécier, mais la mettre vraiment en pratique. Ouvre, Seigneur, par ton Esprit Saint, nos esprits et nos cœurs à ta fidélité. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Petraka isika. Mpanompo manana ny saint Kristy, servir avec la pensée du Christ. Tel est le thème de ce dimanche 1er octobre, dimanche dédié aussi pour nos diacres et anciens avec toute leur famille. Alady nanambavaka ireo diakona eto amin'ny fiangonana, diakona sy ny olona ary ny fianakaviana. Efa taona maro zay no teraka teto amin'ny fiangonantsika zany hevitra tsara avy amin'ny tompo zany satria izao fiangonana zao no mandroso izao fiangonana zao no toy izao dia tsy no ny paster rery velively fa tao reo fiangonan'ireo, teo reo diakon'ireo ary diakona sy ny olona ary nateo koa reo diakona sy ny olona reo kanefa ny fianakaviana vesatra na manakana sanatria an'izany tsy mitsodrano azy raha voavoaka ny trano dia ho aizandray indray fa ndeha hivavaka ndeha hivory dia tsy havitan'izany asa masina zany izy arary ny sitsiny raha hoe tsikam-bavaka izy trotrotsikam-bavaka izy ary ampaheresitsika izy amin'izany asa masina izany satria ny fiangonana mandroso dia ny fiangonana manana diakona manana ny saint Kristy. Ny fiangonana mandroso dia ny fiangonana manana diakona misaina toy ny Kristy. Ary zay no hevitra an'io zany hoe mpanompo, ina moa dia zany mpanompo zany dia tsy inona fa diakonos na doulos amin'ny teny grika dia manompo eo amin'ny fiangonana izy fa manompo amin'ny saint Kristy fa tsy manompo amin'ny sainy. Na ny fianarana ny ratoviny da ny Stanford na Harvard na Cambridge fa manompo amin'ny saint Kristy ary zay saint Kristy zay dia ao amin'ny soratra masina no ahitantsika azy. Melohan'izay ary dia tsara no mampatsiahy kely zatra hitantsika tamin'ny heriny satria nitoy ny vaky tenintsika io tamin'ny herintsika dia nahita mpanompo anankiray io Paoly apôstôly zay nolazaintsika fa hoe tena tian'izany fanompona izany, tena nanana izany saint Kristy izany teo amin'ny fanompony. Nataontsika tamin'ny teny frantsay hoe passionné. L'apôtre Paul a une passion pour sa mission d'apôtre, passion pour le Christ. Hitantsika zany dia mifarintsika tsotsotra hoe manahoana moa zany atao hoe passionné zany. Tsy nahita teny malagasy tena mahalaza azy tsara dia tazomiko hoe passionné. L'apôtre Paul est vraiment passionné pour sa mission. Dia hitantsika ohatra hoe misy mpivedy zava-maneno zao dia be dia be fa akavitsivintsika hoe mpivedy zava-maneno zany, mpitendry zava-maneno zany dia na maraina na atoandro na hariva na alina dia atsony andao amin'izay atory andao amin'izay sakafo zany olona passionné zany. Tsy malala ora ve zao efa andray ny olona passionné tsy haiko hitako tazako hoe mpanjaitra dia eritrereto an'izany passionné amin'ny
zaridaina misy n'izany dia eo karakarainao le zaridaina volavolany eo le tany resahany mihitsy ara le voninkazo zany olona passionné zany dia paoly apôstôly tena nanana n'izany passion zany izy fa ny amin'ny asa fitoriana ny filazantsara no napassionné azy zay ny hitantsika tamin'ery dia nefa io izy passionné amin'izany filazantsara zany nefa dia tsy dia tena hoe manana le main libre fa gadra ao ampigadrana nohony zany asa fitoriana ny filazantsara izany ary efa nilazaina tamintsika fa ny fomba migadrany a dia tsy tahaka n'le gadra amin'izao fotoan'izao fa ao anatina zoy anankiray nefa tsy nanaka anazy zany tsy hitory ny filazantsara ary tsy vitany hoe gadra izy fa tsaroantsika tsara fa tsy fantany hoe ahoana no hofizotran'izany figadran'izany mety afara ny fahafatesany fa na maty izy na velona zay ny teniny dia faly hatrany maty izy dia miaraka amin'ny tompo ary vomaika vavolombelon'ny fitorian'ny filazantsara zany fahafatesany zany velona izy dia zao mbola afaka manohy zany fitoriana ny filazantsara zany ihany soit que je vive il a dit soit que je meure le Christ soit glorifié dans mon corps être tout entier zay no niteneniny tamin'ny Paul prisonnier pour Christ et lorsqu'il écrit cet épître, nous savons très bien, il était en prison et son procès est commencé. Il sait très bien qu'il risque la mort. S'il est libéré, il pourra continuer sa mission. Mais s'il est condamné à mort, cette condamnation, vécue dans la joie, sera aussi un bon témoignage, un témoignage fort. C'est une passionné. Rehefa ninninna mitranga ny olona tsy passionné dia zao hoe rehefa manam-potoana rehefa afaka rehefa malalaka tsy passionné zany olona zany ny olona passionné zao ohatra hoe ataoko hoe passionné amin'ny bricolage dia raha manana perceuse anankiray izy filaire dia manana perceuse anankiray izy sans batterie dia manana karazany be dia be eo izy dia isaky manao zavatra izy dia tiano ampiasaiko dia paoly apôstôly amin'izany mission zany dia tena ohatra tsy lavitra n'izany mihoatra n'izany mihitsy ary fa manino izy ny passionné ohatr'izany zay ny fanontaniana dia tsy hoe izy ny tena dadany fa kay nisy passionné talohany zay le izy araka le teny azo adika aminy hoe isika tia an'Andriamanitra satria Andriamanitra efa tia antsika. Paul est passionné pour la mission, c'est parce que Dieu est passionné le premier. Hitantsika tamin'ny vakiteny tamin'ny hery le endrik'Andriamanitra tamin'le fanoharana hoe le tompon'ny tany-mboaloboka vao maraina izy dia mitady mpiasa vao maraina zay no hitantsika ao amin'le texte très tôt le matin de bonne heure il veut embaucher des ouvriers pour sa ville. Akay Paul apôstôly ty matoa manana an'izany tena hafanampo zany dia efa nisy nafana fo teo alohany mba azahoany zany fahasoavany zany dia ny endriny dia tsy iza fa le voalaza ao amin'ny fanoharana tamin'ny heriny hoe fa maraina ity voalaza fa Andriamanitra mitombo iny dia efa tonga hitantsika tamin'ny heriny eto le patron zany le tompon'ny tany-mboaloboka dia tsy ohatry ny patron rehetrarehetra hoe manana tany-mboaloboka izy ratrema be mpanan-karena deba tsy haiko izay ilazantsika azy dia eo ambony fauteuil fotsiny izy miantso hoe mitady asa ary zareo dia manao annonce dia publier sur Instagram, Facebook sy ny rehetrarehetra mitady asa mila mpiasa ohatro izy mihitsy mandeha vao maraina izy eto an-tanynareo mahita an'izany hoe ny tompon'ny orinasa indray no mifo vao maraina mitady mpiasa dia azony Paul apôstôly zany takatry Paul apôstôly zany zay mahatonga azy passionné ohatrao fa tsy ohatrao mihitsy izy ary ity tompon'ny tany-mboaloboka dia tsy iza fa Andriamanitra ity dia zao tsy hoe mifo maraina ny raha tem petit déjeuner grasse matinée fa amin'ny 6 izy dia lasa vitany amin'ny 6 dia tsy nitsahatra hoe asa efa mba rahabe petit déjeuner tamin'ny 6 efa nandeha fa ampy zay amin'ny 12 izy mbola mandeha any voilà le texte voilà quelqu'un qui est passionné et ce quelqu'un c'est notre Dieu. Dia tsy vitany amin'ny 12 no efa fotoana fisakafoanana fa tonga indray amin'ny heure-ny sieste amin'ny 3
mbola lasa ihany mitady ary ireo resenantanina dia hoe fa maninonareo no midonana ampona diemana laitsika tamin'ny herina dia ka tsisy mampiasa anay aika ity asa ity ka fahasoavana no manana azy na asa eo amin'ny fiarahamonina zany na asa eo amin'ny fiangonana tsy vesatra ary tamin'ny voalohany izy dia nanao fanekena tamin'le mpiasa voalohany hoe mandeana eo amin'ny tany Mboloboko dia nifanaraka tsara zany tamin'ny contrat de travail zany hoe denari iray dia mitsaivina tamintsika fa karama ray andro mahavelona fianakaviana efa mianaka zany hoe ampy ivelomany tsara zany raha mody dada dia mitondra mofo iny dada mitondra mofo amin'le zanany zany nataontsika tamin'ny kely dia fa rehetra tsy manaraka le tamin'ny sivy tamin'ny folo tamin'ny 12 tamin'ny telo ireo tsisy contrat de travail fa fampanantenana promesse je vais vous payer de manière juste aika le Andriamanitra mahapassionné ny politique dia tena Andriamanitra tsy mba jambarafozany zany hoe olona manolotra ny fiainana an'Andriamanitra olona miasa amin'ny fiangonana zany olona zany indray ny enjehany non je vais vous payer de manière juste zay ny hitantsika tamin'ny hery tonga ny amin'ny telo efa fotoanan'ny pause tokony hanao sieste fa passionné le Andriamanitra ary zay ny tiana hozarana amin'le diakona hoe tsika nge matoa manao ohatran'izao dia satria misy olona tena hoe teo foana ay teo foana Kristy nitady nandondombaravara tsika izao n'izao dia zao Andriamanitra tsy mandry andro tsy mandry alina hatramina nomezany zanany lahatokana dia tonga ny tamin'ny telo dia nianona ve izy ny olona passionné tsy sy efa tery any tamin'ny maraina fo maraina amin'ny etoandro amin'ny dimy efa ora tokony iravana fa Andriamanitra passionné tsy miteny aky efa nataoko daholo kosa fa tena mbola napiditra ihany izy dia sika izao anisany zany ampijira zany ary zay no voarainy Paoly apôstôly mahatonga azy tena hoe passionné amin'izany asa fitoriana ny filazantsara zany ary irariana fa reto ekonina antsika ireo koa maro amin'izy ireo ne miara mivory rehefa mivory zay dia indraindray tena maraina mihitsy satria passionné amin'izany asa zany maro amin'ireo diakona zay efa tsy niasa malala amin'izany efa tsy amperina asa ntsony tena hoe manolotra ny eny tena hoe nefa ny fianaka reo diakona ireny efa ohatry ny olona rehetrarehetra tsy hoe diakona izy na loolona dia makeny amin'ny station service izy dia mahazo an'le réduction de l'état hoe miaina 60 centime mitovy manana vady aman-janaka izy ireo manana ankonana izy ireo mandalo olana ohatran'ny olona rehetrarehetra izy ireo fa tsampana izy ireo fa tonga teo amin'ny fiainany le anankiray le tena hoe passionné taminy ho amin'ny famonjeny dia namaly zany antso zany izy dia izay no fampidirana tamin'ny herina betsaka ny voalaza tamin'ny herina fa zay no raisitsika ho fampidirana dia miverina amin'ny Paoly apôstôly le passionné amin'izany mission zany tsika hoentsika amin'izao aladiny diakonina zao dia fatatsika zany Paoly apôstôly fa tsy aiza fa any an-trano maizina kadra ary tsy fantany ny anjoa azy na ho faty izy na ho velona dia ny afany tamin'ny fiangonana zay hitatsika ny vakina tamin'ny Filipianina toko faharoa teo dia ho jerentsika vakintsika vetivety fotsiny olona gadra zany ny gadra rehefa gadra dia mba anatero vary anatero raha mifoka sigara izy dia anatero an'le sigara kely tsy misy ety amponja raha mba no tsy tohizana sao dia miteny zavatra tsy tokony ho tenenina fa Paoly apôstôly amin'izy zany gadra izany dia zao no zavatra angatahany ahitantsika azy hoe voilà quelqu'un de passionné raha misy famporosiana amin'ny Kristy amin'ny teny frantsay dia hoe s'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde,
mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Raha misy fampahirezana, misy famporosiana, kahatra dia mitodika amin'ireo mpiangona izy zany. Raha te hampahery ianareo, tsara manaty vary, tsara manatitra sakafo. Fa tsy izay no tena ilaiko. Raha misy fampiononana, te hampiononanareo, te hamangy, hoe any an-tranomaizina satria tenin'ny tompo zany, tany an-tranomaizina dia evanginareo. Raha misy fampiononana amin'ny fitiavana, raha misy fiombonana amin'ny fanahy, hoe tena mahatsiaro miray aina amiko hoe miara-miray amin'izany filazantsara zany. Raha misy famindra-po sy fiantrana hoe tsety dia tsy mitsetsatsetsy le Paoly apôstôly dia any ampigadrana any mampalahelo. Dia izao no nangatahany, dia tanterao ny fifaliako amin'ny firaisanareo saina. Asa raha takatritsika zany hoe olona gadra ary tsy fantany hoe faty izy rapitso dia ny zavatra mamay azy dia ny ahatonga ny fiangonana iray saina. Raha zany sanatria amin'ny toerany dia atero aloha le vary, le sakafo tiako indrindra, paintady, anatery paintady, anatery mofo mangahazo, na kafe kely, dolce ka fa tena hoe miraisa saina. Miraisa saina. Tanterao ny fifaliako, miray sainareo faly amin'ny. Tsy ilaiko akory ny anateranareo sakafo. Tanterao ny fifaliako ny amin'ny firaisanareo saina. Le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Miray saina. Ahoana zany hoe miray saina zany? Indraindray tsika rehefa hoe miray saina na ao amin'ny tokantrano io na ao amin'ny sampana na fiangonana amin'ny firenena dia hoe pensée unique. Il n'est jamais dit que l'apôtre Paul demande à avoir une pensée unique. Manana ny hevin'ireo fiangonan'ireo hitantsika teo amin'ny toko voalohany, misy ny sasany nitory ny filazantsara amin'ny fialonana, misy ny nitory ny filazantsara amin'ny fiebebona. Mahagaga hoe zany nitorian'ny filazantsara. Tsy pensée unique fa samy mamoaka ny heviny fa ary zay no raisiny amin'ny fiangonana. Rehefa misy hevitra anankiray tapaka dia zay ny iombonana. Ary zay ny fanekena ataon'ireo diakon'ireo. Manaja ny hevitra tapaka. Voilà no angatahany eto. Ary zany na ao tokantrano azy, ao tokantrano nge madama sy ramose tsy voatery tsy maintsy mitovy, tsy haiko lohany ianareo raha mitovy. Fa za raha hiteny ohatran'izao ny inay miteny sao dia mba zao. Dia samy mamoaka ny heviny fa misy fotoana anankiray izay anapahana hoe zao ry chéri no atao dia manaiky an'iny na dia le tsy nanome an'le hevitra azy fa lasa heviny iny. Fantatry ny apôstôly Paoly tsara zany fa raha eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny tokantrano ka samy ziriziry amin'ny heviny. Ny tsirairay dia tsy ho aiza tsy ho lasa lavitra zany fiangonana zany. Tsy ho lasa lavitra izany fireneny zany raha firenena izy. Tsy ho lasa lavitra zany tokantrano zany raha ohatra ka hoe tahaka ny tokantranom-boalavo ka samy mikepoka izay ananany. Lasa raha matoa misy vola dia izy miany, izy rery any dia manao izay tiany any izy dia imikoranga dia manao an'izany dia tsy ho lasa lavitra zany. Fa ny fiangonana, tokantrano, fiarahamonina lasa lavitra dia izao manana fijery samihafa. Fa rehefa tonga ny fotoana hoe inona natao dia manaja an'izay. Zay no anisan'ny faneken'ny diakona izay ho ataony rehefa hoe manaja ny hevitra tapaka. Ary na tsy avy amiko ary zany hevitra zany dia toanako. Tsy hoe tsy manan-kevitra, manany sain'i Kristy ianao dia tsy manan-kevitra. Dia izao ny fangatahana. Miray saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Tsy manao na inona amin'ny fiampandaniana na amin'ny fiebebona foana. Tao amin'ny fiangonan'ny Korinto raha mamaky amin'ny toko faefatra nareo dia misy any atao hoe Evodie Saint-Ishe. Samy mitoro filazantsara izy fa tena concurrentiel be. Manao ny ray dia manohatra an'izay, ny ray dia manao an'izay, ny ray dia manohatra an'izay. Dia nefa ho nisy mitoro filazantsara. Jereo nge rehefa hitantsika ny arina any Evodie sy Saint-Ishe izy amin'ny teny frantsay. Toko faefatra. Dia mety iseho zany amin'ny tokantrano teny dada dia neny manohatra an'izany dia ny ankizy mijery baolina hoe izy mijerena ny an-dada sa ny aneny. Tsy androso zany fianakaviany zany. Tsy androsoko ny ao amin'ny sampana misy an'izany.
ao amin'ny fiangonana eo fiera jereo ny zavatra miseho amin'ny vanim-potoana enantsika amin'izao fa ao amin'ny vanim-potoana tena hoe isin'ny fifandroitana teniny tsy teneniko izy amin'ny teny azy amin'izao dia hoe c'est fini le temps de paix on entre dans une temps de guerre hitanareo avao mienony ny zavatra miseho etserotsika dia misy fifindramonina be any Arménie au Karabakh any Mali Niger partout dans le monde korotana satria samy mampiseho ny heviny inona ny anjarantsika amin'izany ny fiangonana no anotokana eto tany mitondra n'izany afatra zany miray sasaina miray fitiavana miray fo miray hevitra tsy manao na inona ifampiandaniana ty fiangonana FPMX Marseille ty dia mamitsika loatra ary reo déconne indrindrandrindra reo tranainy misy amin'ireo mety efa tsy etsony fa no demande any amin'ny tompo any fiangonantsika ty ary tsarovana manokana fa ny diakonareo nisy nanontany sy re firy moa déconne eto aminareo tsaky tsy haiko efatra amin'ny telopolo izy fa misy amintsika eto tsy eto fa lasa any Tonon any Masène manao asa fampihavanana manao asa fampiraisa tsainy fantatsika tsara zany te hiaraka amintsika eto izy ny braony faritany avy eto amintsika mitondra n'izany teny fampiraisa tsaina zany satria tsy misy fiangonana androso zany raha tsy ao ny firaisa-tsaina firaisampo firaisan'hevitra tsy manao na inona ifampiandaniana ny fiangonana voalohany tratran'izany tsy manao na inona ifampiandaniana na amin'ny fiabebona foana hoe izay ny tena mahay ary raha vao latsaka amin'izany na sampana na fiangonana na firenena dia tsy tafavoaka tena ato hoe ty fiangonantsika ty tsara malala zao satria le taty arina ty fiangonana ex Marseille ty amin'ny anarany hoe ex Marseille dia nisy taontsika tany ex nisy taony taty Marseille dia tany aloha tany efa tandinondoza ny saraka hoe andaoranga asiana fiangonana any ex dia asiana fiangonana any Marseille soa reo zokonjokony rehetrarehetra zay vavolombelony zany eto dia zao mijanona hoe tsy zany ny planin'Andriamanitra ary zay traikefa zay expérience nananatsika zay hoe tsy tonga ohatr' zao tsika raha nisy fiangonana tany amin'ny anankiray ary nisy fiangonana tary paster Fafa vavolombelony zany dia reny olona rehetrarehetra reny miady ny amin'izany firaisa-tsainy zany satria mifakampanaby fa maninona ka eo le elanela tany distance fa maninona raha asiana fiangonana amin'ny toerana ray dia asiana fiangonana amin'ny toerana ray fa endry ary zany nisorana ny reo zoky teo aloha reo mety tsika taty arina tsy malala an'izany satria izay no afatra ny Kristy izay ny sain'ny Kristy hoe tsy manao na inona amin'ny fiampiandaniana na amin'ny fiabebona satria rehefa misaraka ane dia hoe izay ny tena mahay izay nge miantony azay tsy mandeha io raha tsy izahay no manao azy fa aoka samy hevitra ny nama no mihoatra no ny tenany ao ny amin'ny fiarahamonina misy antsika dia atao zay ampiletika ny hafa mba hisandratan'ny teny hoavy zao ny fifidianana na aty na ary dia ny zavatra atao dia zao ahoana natao anjotoana olona anankiray mba hatonga hisanatra ny amin'ny filazantsara dia zao on n'a pas besoin de salir une personne pour que Jésus-Christ il a pas fait on va voir tout à l'heure na dia nanana miendrika Andriamanitra ary izy dia izay ny akarany tamin'ny voninahitra rehefa avy eo hitatsika eo hoavy dia iny koa tsika dia tafiditra relayer an'ireny message reny amin'ny alalan'le tambajotra-tserasera hoe ianona hony salam'izao tsy zany manana ny sain'ny Kristia dia izao manao namany mihoatra no ny tenany ao ivelan'ny fiangonana dia izao ny mifanohatra amin'izany atao mihitsy ze misy miakatra dia sotomina midina ohatra le fanoharana tamin'ny heriny ao amin'ilay zany fanjakan'Andriamanitra zany zay anompony reo déconnereo dia zao manao ny hafa namany mihoatra no ny tenany aza mihevitra ny azy ihany zaty zay mianakavy zay sy ny copain copine zay samy avy any anany nateraka avy any anany
tsy ao amin'ilay fanjakan'andriamanitra zany no angatahany Paoly apôstôly raha gadra ary tsy fantany hoe ho faty izy raha pitso asa raha avitsika ny portée puissance d'une telle demande oui, il va mourir, il ne sait pas qu'il va mourir. Il demande aux paroissiens d'avoir une même pensée, malgré les diversités d'idées, des propositions. Miray saina, miray lalina ane zany zareo. Dia izay no raisitsika, izay no mahatonga antsika manompo amin'ny fiangonana koa hoe manana an'izany sainy Kristy zany. Aza mihevitra ny azy ihany fa aoka sa mihevitra ny any namany koa aoka ho aminareo izay ho saina izay tao amin'ny Kristy Jesosy. Ity zany no tena ohatra tonga lafatra, c'est le modèle par excellence. Andriamanitra nananjanaka dia tsy iza fa Jesosy Kristy ilay zanalahy tokana izay mitovy endrika aminy. Il partage, les catéchumènes ils savent que Jésus partage tous les attributs communicables et incommunicables de Dieu. Mais tsy ny fikiriny ho ataony ho zavatra izany zavatra zany na dia nanana ny endrika Andriamanitra ary izy felo, il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'un diacre, ni des loups, des anciens, ni de qui que ce soit. Il se suffit à lui-même, il peut vivre seul. Mais il a demandé, il nous a demandé pour faire cette mission-là. L'apôtre Paul l'a vraiment saisi. Mais io Andriamanitra passionné, io ange. Raha namorona zao rehetra izy dia nataony fotsiny hoe misy dia nisy. Tsy nitady diakonany, tsy nitady l'olona, tsy nitady anizaniza, tsy nitady apôtre. Fa matoa izy mitady hiara iasa dia zao fahasoavana. Zay no andikana an'ilay fanoharana tamin'ny heriny hoe fa maninona reo no midonana apôny eto hoe tsisy mampiasa anay ake le asy ty fahasoavana. Zay ny raisiny rehefa avy rehefa tonga ny fandoavaka rana mieritrretina ho vesatra indray hoe aka zay tena izy fahasoavana. Hoe nahazo sakafo ho an'ny fianakaviana efa mianaka dia rehefa avy eo nahita ny sasany nazo mitovy aminy dia mialina lasa vesatra indray le eritreretina ho asa fanivany hoe lokalokana tena mpiandohana hoe nao voky nao nona. Dia Jesosy Kristy ilay endrika Andriamanitra manana ny endrika Andriamanitra dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo doulos serviteur tsy nahatongava no manam-pitoviana amin'io ary rehefa hita fa nana tare olona tonga olombelona izy niara-ory tamin'ny olona hafa tsy nitovizany tamin'ny olombelona daholo ny zavatra rehetrarehetra afa tsy ny fahotany tsy nanota izy ary tsisy fitaka teo am-bavany dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana zany nataon'ilay modely. Zay ny sainy Kristy zay na dia nanana ny endrika Andriamanitra ary izy tsy hoe za Andriamanitra dia zany tsy maintsy tompony ny hevitra, zany tsy maintsy tompony teny, c'est moi qui ai le dernier mot. C'est ça ce qu'on entend souvent dans les familles. Ah, c'est moi qui paye, hein? C'est moi qui suis le patriarche, hein? C'est moi qui suis la matriarche, zany zoky, zany efa ela teo amin'ny fiangonana, zany efa ohatran'izao teo amin'ny sampana, tsy nandeha ratsy teo zay, zay no namorona ny fiangonana io, zay no nifidy an'io, zay no ohatran'izao avoaka tolotolona izy. Tsy foana ny Jesosy le hitoviny amin'ny endrika Andriamanitra toute puissance, toute tena ny foanana. Ary zay no mpanompo manana ny sainy Kristy hoe inona moa mba hananako izay tsy niraisiko tamin'Andriamanitra. Dia noho izany zay vao tonga ny fanandratan'Andriamanitra. Mandeha ny fotoana tsy afaka hijery intsony tsika ny tantaran'i Ezekela sy ny tantaran'ilay fanoharana izay mitondra afatra fa sofy efa miteny an'izany no mpianatry ny sekolelady sy ny tanora teo. Ezekela vaky teniny amin'ny Ezekela izay mivakintsika teo dia mijery an'Andriamanitra izy hoe tsy mety ny fitondranao Andriamanitra. Tsisy Andriamanitra hoe ny fitondrako ve ny tsy mety sany ianareo. Satria tsy manana ny sain'Andriamanitra ny olona dia mitsara azy. Tahaka amin'ilay fanoharana tamin'ny heriny hoe tsy manana ny sain'Andriamanitra hoe Andriamanitra nge dia zao tsy tia ny isy ho very ny zanany. Na dia adiny ray ary izy niasa tao amin'ilay sa zany dia ataony mitovy amin'ny rehetrarehetra.
fa tsy eo amin'izany asa fanompona zany dia misy mieritreritra hoe za lehibe za mahay za tranainy za na za vaovao dia manana dynamique mitovy avokoa eo anatrehan'andriamanitra ny mérite ny félicitation on est tous pareil voilà la pensée du Christ ary zay ny antson'andriamanitra antsika amin'izany asa masina izany manana ny sainy Kristy servir avec la pensée du Christ ary izay koa no mahatonga azy ireo lasa mizara izany eo amin'ny asa mandrara satria ireo diakon'ireo ndraiky tsy metritra atao ina moa dia ekona 430 tsy 70 ve dia 420 ve dia ampy manana ndraikitra tsirairay ahafahany mivelatra misy ohatra mantsy ao amin'ny l'histoire une anecdote de la mer morte et de la mer noire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, la différence entre la mer morte et la mer, le lac de Galilée. Samy rano avokoa izy ireo fa ny ranony Galilée dia misy sady mivoaka ny miditra mahazo izy dia mizara fa ny mer morte kosa dia zao tsy misy aina mihitsy eo satria mieo ihany mieo tsy miova mihitsy sy zavatra rano sy fiainana sy ny zavatra inany ilazanan'izany teo amin'izany rano zany ihany no eo tsisy fiovana mihitsy tsisy échange zany tsisy communication. La mer de Galilée, au contraire, c'est un lac qui a beaucoup de vie, qui regorge de vie. Parce que l'eau, elle entre et sort. Mahazo avy amin'Andriamanitra dia mizara an'izany. Zany hoe dekony mahazo fanompona izy. Nandray an'izany asa fanompona zany izy dia manompy eo amin'ny fiangonana ary miara manompy eo amin'ny fiangonana. Tsy ampy zany hoe manompy fotsiny fa miara manompy koa ary zay ny zavatra sarotra indrindra hitantsika tamin'ny heriny. Et la mer morte, elle est en revanche, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de trace de vie, parce qu'elle stagne, l'eau stagne, parce qu'il n'y a pas d'écoulement, il n'y a pas d'échange. Zay no manana ny sainy Kristy dia zao tahaka ny Paoly apôstôly nahazo tamin'Andriamanitra resy lahatra izy fa Andriamanitra passionné talohany dia mizara an'izany koa izy amin'ny hafa. Zay zany le hoe échange fa raha hoe mandray fotsiny tsy manao ninninina eo amin'ny fiangonana fa mijery fotsiny dia manao croiser les bras dia tsy mahasonizana izy zay. Ary zay ny taomana antsika rehetrarehetra ho avy indray zao ny fanavaozana an'ireo mpiandraikitra atsoatsy misampana anao amin'ny fiangonana anao amin'ny dekona anao amin'ny olona dia miantso antsika n'Andriamanitra mba tsy hijanona tahaka ny renirano mer morte mijanona fotsiny eo dia tsisy mouvement mihitsy fa mba tahaka ny rano ny renirano ny Galilea mba sady misy mandray avy amin'Andriamanitra no mizara avy any amin'ny olona ary koa miditra eo amin'ilay projet ny fiangonana hoe viens et vois. Miantso ny olona nivelany tsika ho tonga ary mizara n'izany olona zany koa mba hahita n'Andriamanitra. Andriamanitra no mampahita azy dia ho voninahitran'Andriamanitra irery ihany. Amen.
misaotra an'Andriamanitra lehibe sika riavana ny amin'izany vady sy mpanahy izay nomeny antsika anio izany, mampatsiahy asika izy ary mitaky fanapahan-kevitra avy amintsika izany teny izany, hisafidy ny fiainana mandrakizay, ny fiainana izay mitarika antsika koa ny izara izany fiainana zany amin'ny hafa, amin'ny manodidina antsika. Eo am-pitsanganana no anaovantsika ny fanekemponoantsika amin'izany finoantsika an'Andriamanitra izay manome fiainana antsika izany. Hiaraka hanambara ny fanekemponoantsika isika. Mino an'Andriamanitra raitsotoa, mpanao ny lanitra sy ny tany ao. Ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virgine, nijaly ranon'apaka Ponto Pilato, nongona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra raitsotoa, avy any no haviany tsara ny vela sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerina izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika. Mangataka an'ireo amin'ny chorale manana efa ny anjarany.
miroso amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo avy hatrany isika dia na vahiny na izay mandalo eto anio izay samba ny tonga eto dia asaina koa ianao hiaraka latabatra amin'ny fiangonana anio manasa anao ny tompo na tsy nitondra taratasy aza atesta avy any amin'izay toerana misy dia misokatra ho antsika ny latabatry ny tompo anomanantsika ny foa mampanahy itsika ny amin'izany dia ataontsika ny arakira 570 815 dia mangataka ireo diakona tompona anjara rehetra koa androso etỳ anoloana. Afaka mifandray tanana, afaka mikopaka kopo asandrato ny fonareo eo amin'ny tompo. Aoka hoderaintsika ny tompo Andriamanitra. Mety sy mahavonjy ny saorana ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanolo tena monjy anay. Amin'ny alalany koa ny hideran'ny anjely ny fiandriananao sy hitsaoan'ny fanapahana rehetra anao amin'ny tahotra ary iarahan'ny fiangonana any an-danitra sy etỳ an-tany midera ny anaranao amin'ny fiobiana. Izahay koa ankehitriny dia miara-manandratra ny feonay amin'izy ireo ka mifanajana lehibe no hideranay. Ry tompo ray any an-danitro, mba hidino ny fanahinao masina ka hiasa aminay, mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ran'i Jesosy Kristy tomponay, eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Mitalao aminao zahay ry Andriamanitra tsy toa, engany samy ho fenoinao ny fanahy masina,
ka hoeniky ny fahasoavana sy ny fitahianao ao amin'ny Jesosy Kristy tomponay. Iroso amin'ny fandraisana isika, afaka mipetraka isika, dia misy ny gel izay hozaraina amintsika, ary ny fandaminana dia mandroso ny diakona, mizara ny kapoaka sy ny mofo, dia mipetraka izay mijanona mipetraka moa isika rehefa mahazo ny kapoaka, dia rehefa vita ny fizarana dia miaraka mandray isika ao anatin'izany. Dia misy koa ny jus de raisin, misy ny divay, dia samy mandray izay tandrify azy isika tsirairay.
mitsangana isika. Jesosy Kristy tompontsika tamin'iny alina iny, izay namadiana azy dia nandray ny mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy: raiso, ano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovanay. Ary toy izany koa rehefa mihinana dia nandray ny kapoaka izy ka niteny hoe: misy tro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako teny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Ka na oviana no misotro ianareo dia ataovy izao ho fahatsiarovana. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy, Jesosy Tompo dia mandehana koa ao amin'ny araka izany, araka ny sain'i Kristy, mifahatra tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana. Toy ny efa nampianarana anareo ka feno fisaorana amin'izany. Amen. Eo am-panatazana ny rakotra no amerenantsika ny kapoaka. Izao dia tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharaham-piangonantsika isika, koa mangataka ny tompon'anjara anefa izany. Dia afaly miarabantsika ray havana amin'izao alahady natokana ny hoan'ny diakona izao, alahady diakona fa voalohan'ny volana oktobra. Miaraba anao koa izay manaraka izao fitompivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra Zoom na YouTube.
fiadanan'ny tompany ho aminareo. Misaotra ny pasteur Oby Randrianarysontsika nitarika antsika tamin'ny fitompivavahana ary misaotra ny pasteur Jeannot Randrianandrasana koa nitondra ny teny n'Andriamanitra. Misaotra koa ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao, ny sampana zava-maneno, ny projection, ny stream. Dia faly miaraba koa ireo izay sambany raha ohatra ka misy vaovao tonga eto mangavy anazy mba hitsangana tompoko ho arabain'ny fiangonana. Tsy misy. Dia mifaly miarabantsika mianakavy zany fa tsika mianakavy no eto atoerana. Ny fandaharam-potoantsika manaraka dia toy izao. Amin'ny 7, amin'ny fafito sy fahavalon'ny volana octobre, 7 et 8 octobre, ny retraitesika any a La Roque d'Enterran. Ny ekipa Aspira no hitondra ny fampianarana amin'izany. Dia anasana tsika rehetra ny thème hodiniantsika amin'izany dia toy izao. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Matthieu 18, verset 1. Les jeunes, nous vous exhortons à vous inscrire en sachant que vous êtes l'avenir de notre Église, des serviteurs de Dieu ou en devenir. Donc, on vous exhorte vraiment à venir vous inscrire parce que c'est vraiment important. Ce sera en français, donc il n'y aura pas la barrière de la langue. Donc, c'est vraiment fait et ça a été considéré comme ça pour nous, pour vous les jeunes. Je me considère aussi comme jeune, je suis désolée. Alors, pour cela, une pension complète à Mizania, il y a 43 €, 12 €, ni sakafu, ra tsimaturi. Isaky ny sakafo zany a dia 12 €, 9 € ny sakafo ny ankizy par repas. Tsy mitondra lamba firakofanatsika fa misy lamba any ary ny sakafo ny amin'ny sabotsy atoandro dia hoentintsika repas tiré du sac ary entanina koa tsika mba hitondra goûter ho antsika amin'ny goûter amin'ny efatra. Afaka manantona ny birao izay soratra anarana ary afaka mandray chèque vacances koa izay manana chèque vacances amin'izany. Dia noho ny fisian'ny retraite any Roque d'Enterran dia mihidy zany ny fiangonantsika eto ny alahady fa ny La Roque d'Enterran ny fitaovam-pivavahantsika amin'ny alahady manomboka ny 10 ora sasany. Ny 14 octobre, ny faefatra ambin'ny folo ny volana octobre, dia ny comité élargi no atao tatoran'ny comité eto amin'ny asabotsy manomboka amin'ny 4 ora. Ny dimy ambin'ny folo volana octobre dia famaranana ny taonjobily ny SVK fa 30 taona. Dia manasantsika ny vehivavy amin'izany anatrika anazy ary anotrina any SVK. Ny 27 ny volana octobre dia ho tanterahantsika ny hetsika tolo-tanana, izany hoe promesse de dents, izay afaka atontsika ny ekipa finance amin'izany ary misy tompon'andraikitra ny commission izay hitondra ny teny anazavantsika eto amin'ny raha vita ny filazandrara. Raha manome 100 € tsika amin'izany ho an'izay imposable dia ça revient à donner 34 € après reçu fiscal. Donc misy an'izay zavatray tsy azo adinitsika. Misy kosa koa ny fisoratana anangana amin'ilay scène ouverte amin'ny animation izay atao amin'ny andro ka dia manasantsika anatrika anantona ny birao na ny tompon'andraikitra ery aoriana. Zay tay isoratra anarana amin'izany scène ouverte zany tompoko. Ny rakitra voaraintsika tamin'ny 17 ny volana teo dia mitotaly 1257 € 30 centimes. Ny tamin'ny 14 ny volana kosa ny alahady dia mitotaly
1413 euros 80 centimes miaraka amin'ny voalohany mbokatra. Ny totalin'ny sabotsy sy ny alahady zany dia mitotaly 2671 euros 10 centimes. Ny équipe finance dia vonina hatrany andray ny voalohany mbokatra na enseignement adidy etsy aorina ary manantenantsika ry havana amin'izany satria betsaka tokoa ny adidy ny asa miandry antsika ary mila mifanohanantsika noho izany. Marihana fa misy panier connecté anankiroa izay afaka hoe hitantsika ety ho aloha raha avy eo. Ny iray izay mirakotra manga dia amin'ny PAE ny trano zany ary ny tsotra dia ny fonctionnement ny fiangonana. Ampatsivana antsika fa afaka ampiasaintsika ny carte bleue na ny appli amin'ny téléphone antsika raha misy appli ana paiement amin'ny téléphone antsika. Ankalalana kosa tompoko no anaovantsika ny masque ary ny fanasana tanana etsy ampidirana dia toizantsika hatrany. Ny fampitana ny fitaovam-pivavahantsika amin'ny Zoom sy ny YouTube dia mitohy hatrany. Ny fotoana isan-kerinandro izay atrehantsika dia toy izao ny formation SAP, ny pazapa Bible, ny asa fanatsarana ny trano azadino manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 4 ora hariva dia anatananantsika izany tompoko ho avy maro anohana anamboatra izay afa eo misy ekipa mba anatevin-darana ny ekipa. Misy tsy ny fanaovana trano ihany fa misy koa ny fanaovana sakafo ny amin'izany ka dia manentana antsika fiangonana amin'izany asa masina izany. Ny fifoazana, ny asabotsy, ny amafy, fampianarana sy ny fampianaran-kira, fianaran-kira azafady manomboka amin'ny ny hariva sabotsy hariva sy ny alahady hariva. Ny catéchomène sy ny sekoly alahady isaky ny alahady manomboka amin'ny 9. Ny diakona miasa mandritra ny ity volana oktobra ity dia ny diakona groupe B sy E. Ny fanadiovana fiangonantsika zany amin'ny 14 oktobra dia anjarany SVK. Misy taratasy lettre de remerciement avy amin'ny pasteur Fafa Mianakavy. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Psaume 86, verset 12. Chers frères et sœurs en Christ, avec Sabine, mon épouse, et ma petite famille, nous vous remercions du fond du cœur pour votre présence et votre soutien lors du culte d'action de grâce célébrant mes 30 ans de ministère pastoral. Beaucoup, non présents, ont été en communion dans la pensée et la prière. Certains ont suivi à distance la cérémonie. C'était un moment fort en émotion et en bénédiction pour moi. Nous avons été touchés par vos témoignages de reconnaissance, vos mots d'encouragement et vos cadeaux généreux. Vous nous avez exprimé votre affection et votre gratitude avec sincérité et simplicité. Je remercie Dieu pour la grâce qu'il m'a faite de me confier cette vocation et de me donner la joie de servir son Église. Je loue le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli à travers mon ministère, malgré mes faiblesses et mes limites. Je reconnais que c'est lui qui a fait croître l'œuvre que j'ai essayé de semer et arroser avec vous pour l'avancement de son royaume qui n'est autre que son Église. J'exprime ici toute ma gratitude pour la fidélité, la collaboration et l'amitié dont vous avez fait preuve tout au long de ces années. Une vraie source pour moi d'inspiration, de réconfort et de stimulation. Vous avez partagé avec moi les joies et les peines, les succès et les épreuves, les défis et les opportunités de ce ministère. Je prie Dieu qu'il vous bénisse abondamment et qu'il vous garde tous dans son amour. Je vous assure de ma prière et de mon dévouement. Que le Seigneur soit avec vous tous sans exception. Sabine, pasteur Falmanana, Fafar Arnjant et famille très reconnaissants. Vavao, 13 taratasi fisaorana
avy amin'ny fianakaviana Rasolofo ny Menjanahary. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Jean chapitre 11 verset 25. C'est avec cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ et en son nom que nous vous remercions, Église de la FPMA Aix-Marseille, pour cet élan de solidarité et le soutien que vous nous avez témoigné lors du décès de notre papa, beau-père et grand-père, Feu Rad Rasoul Menzanahari. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. À Dieu seul soit la gloire. La famille de Toussoa, de Hang et Jonathan Rasulufu Menzanahari. Ni consultation médicale latika dia mitoi ary noho ny amin'ny retraite zany dia amin'ny 14 octobre amin'ny sabotsy faefatra ambony folon'ny octobre ny consultation médicale fa tsy ny 7 araky ny hoe ny tokony ho izy. Mila misoratra anarana zay anao consultation amin'izany dia afaka manantona ny équipe médicale. Ny fandraisana anjara amin'izany zany dia 2 €. Banque alimentaire. Ny banque alimentaire dia misokatra trany ho antsika izay mila fanampiana izay hitantsika atsy amin'ny salikate ary raisina tanandro kosa ireo zay maniry anoana izany. Ao aorianan'izao zany dia andray fitenenana ny tompon'andraikitra ny commission etsika 29 octobre dia avy eo ny équipe finance izay indray ary ny vaovao eto amin'ny tafontsika aoka isika hitondra mavaka izany fotoana rehetra zany von dimanche atosa mirary herinandro feno fifaliana eo amban'ny fitahiany tompo ho azy irery any amin'ny voninahitra. Mbola faly miarabantsika rehetra ao tompony tenanay. Miaraba ny diakona koa amin'izao anady ny diakona izao. Ny tompony ampaherentsika hatrany eo amin'ny asa vanim-potoana. Solotenan'ny hetsika fiaraha-mietsika atao amin'ny fahasivy amby roapolo oktobra ny tenako. Hoy teny ao soratra masina manao hoe aoka ny olona rehetra samy araka izay irin'ny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneritreretana fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tiana Andriamanitra. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Misaotra indrindra an'Andriamanitra isika raha mbola velonaina ka tonga eto amin'ity toerana ity. Tsy ho lava teny ny tenako fa izany tenin'Andriamanitra zany no entina mampatsiahy atsika ny hetsika izay atao amin'ny fahasivy amby roapolo oktobra 2023. Raha isan-kalady dia misy fampatsiahivana ireo zay zavatra efa nataontsika izay tonom-bola nataontsika fiangonana. Dia androany zany dia atao izany tamin'ny faefatra amby roapolo septambra, alahady faefatra amby roapolo septambra dia 4050 € efa tafavory efa voritsika. Ary tamin'ity herinandro ity dia mbola nisy famille roa, fianakaviana roa nanao 300 €. Ny totaly voaraitsika zany dia 4350 € hatramin'izao. Mbola lavitra ihany hiezaka ho ataontsika koa manentana antsika izany ny joroana tsika rehetra fiangonana
mpanay fanasany tompo fa voalaza teo tamin'ny filazandrara fa misy zany ny resi fiskale misy a ny zavatra rehetra mbola ao atao aorina ny filazantsara ny filazana ny vaovao toy ny culta fandeha ny culta rehetra amin'ny fotoana io fa tsy ho lava ny teny fa dia mampatsiahy antsika amin'ny adidy amandraikitra zay efa eketsika teo anatrehan'ny tompo misy ireo fana nonona tonombola fa atolotra aorina ka dia ampatsy heviny zany fa alohan'ny fa 9 septambra tsika no afaka manotra izany teo an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra soratoko. Dia mbola mamerina fiarabanantsika ny équipe finance toy izao indray zany ny situation financière antsika hatramin'ny 30 jona 2024 izay marihana ariavana fa mbola tsy nandalo teo ambanimason'ny contrôleur izy ty. Ny offrande zany nandrakotra ny tonga dia ny total be zany 3 volana no ataoko fa hitantsika ery amin'ny fafana ny détail satria efa lasa dia lasa ny fotoana. Nirakotra zany ny avril mai juin dia nahatratra 5610 € et 70 centimes ny contribution na ny voaloam-bokatra dia nahatratra 4155 €. Ny rakotra PAE dia 3111 € et 40 centimes. Ny panier connecté 4400 €. Ny vokatra Pasca sy ny Pentecoste zany dia 4098 € 80 centimes ary ny vidim-bokatra tamin'io satria tsika mitondra vokatra amidy rehefa fotoan-dehibe ohatran'ireny dia nahatratra 565 €. Tamin'ny mois d'avril dia mbola nisy nanao hetsika voalohany izay marihana fa ny hetsika moa dia volana marsa ka ny volana avril mbola nisy nanao 140 €. Ity indray rakotra reconnaissance zany 120 €. Dia nisy remboursement tany amin'ny énergie 120 € azotsika. Raha atao ny total ny volaniditra tamintsika zany nandritra ny 3 volana faharoa io dia 22 320 € et 90 centimes. Ny vola nivoaka kosa dia 18 543 € 61 centimes. Ny elanelan'ireo zany rehefa nampifanalana dia miabo plus 3777 € 29 centimes. Marihana koa fa efa vita daholo ny cotisation antsika manoloana ny faritany ny région zay resaka diditsika rehetra zay zany zay total 1411 €. Rehefa amin'izao fotoana izao zany ny vola azotsika tamin'ny ambiny tamin'ny premier trimestre 2336 € 54 centimes miaraka amin'ny résultat en deuxième trimestre 3777,29 €. Dia ny fitambaran'ny volantsika amin'izao fotoana izao zany 6113,83 centimes. Dia misaotra an'Andriamanitra antsika ry havana dia misaotra antsika mianakavy koa amin'ny asa rehetra sy ny zavatra ataontsika amin'ny fiangonana fa Andriamanitra akory tsy mba tsy marina ka nadino izay nataontsika amin'ny fiangonana dia mahereza sy mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Salut,
iarivavaksika lehibe tokoa ny fahasoavanao Jehova Tompo satria tsy nijerenao ny fahalemenay sy ny faharatsinay fa novalianao ny vavaka nataonay taminao amin'ny fagnatahana fanomezanao an'ity trano fiangonana ity. Tsy mitsahatra ny mitera, tsy misotranao izahay satria fantatrao ny fahasiarana isan-karazany ny anjady tamin'ny fiangonanao tamin'ny fotoana lasa ireny. Ankehitriny izay dia miaina amin'ny filaminana eto amin'ity toerana ity, mandrindra ny fotoam-pifavahana ary mideranao ankalalahana. Tompo, marobe ny zavatra mbola miandry anay ary mametraka ny izany eo ampelantananao an-trano izay. Ao ireo asa marobe fanamboarana, eny menao ity trano ity izay. Tsy izay kory ny tanjona, fa ny tanjona dia ny anaraka sy anaparitaka ny teninao amin'ny vahoakanao, ka dia iroborotra ny vonahitrao amin'izay ataonay rehetra eto amin'ity fiangonana ity. Izany dia tsy horereanay fa horereanao ary dia amiratra ny voninahitra amin'izay ataonay rehetra tompo. Ny fikasana rehetra amin'ny fifidianana sy ny fanefana tanteraka ireo trosa amin'ny ireo mpanambola dia apetraka aminao, ary ny zavatra angata aminay aminao tompo dia ny amafisanao an-trano ny firaisanay, firaisan-tsaina, firaisan-po, araka ny teny filamatra natao androany dia ny eritreritrao Jesosy no anatanteranay ny asa rehetra. Dia apetraka am-pelantananao ny toan'ny fiainanay rehetra ary ianao ampangina ilay rehetra tsy avy aminao. Ianao no fanilo ny tongotray ary dia ho tanteraka soatsara ny fanaparitahana ny teninao manerana izao tontolo izao. Aminarinao Jesosy no anao izay vavaka izany. Amen. Miroso amin'ny rakitra isika dia araka ny voalaza misy ny taty anankiroa, rakitra roa zany, ary misy koa ireo panier connecté ho an'ireo izay natanteraka izany amin'ny alalan'ny carte bleue. Amen.
Mifanaira isangana isika nolotra ny mirakitra. Amin'ny mahalady ny diakonan'io dia misy ny fandraisan'izy ireo anjara amin'izany dia ny hira firana fanampiny larana 430 no iarahantsika manao. Mangatahana zany ny diakona rehetra mba hijoro ty amin'ny premier amin'ny voalohany ety. Ataontsika ny hira tompo malala ô mpanjaka mpianao. Mitondram-bavaka an'ireto diakona amin'ny fiangonana sy olona ireto isika. Faly izay fiangonana izay tarihinareo azadino fa ianareo no mitarika ny fiangonana eo ambany fitantanan'i Kristy izay nanomezany ny fanahy masina anareo ahafahany mitarika izany ary nanomezany koa anareo ny sainy mba hitaritana izany vahoakan'Andriamanitra izany. Mitondra izao fiangonana izao miakatra araka ny teny hoe mety miakatra ity fiangonana ity. Tsy hain'ny fiangonana novinanoviana no hanadino ary tsiarotsiaro anareo ambavaka hisaotra anareo ampahabe maso ny amin'ny fikelezanareo aina eo amin'izany asan'ny fiangonana izany. Mipasoka nefa malama raha miteny hoe izao fiangonana izao toy izao dia teo ianareo tsy mandry andro, tsy mandry alina, na mafana andro na mangatsika, na avy orana na mafana, na misy ranomandry la neige dia eo foana nareo ary rary ny sitsiny raha misaotra anareo ny fiangonana ary mitrotro ambavaka anareo. Ny fomba malagasy tsita sy maharatsy azy ny fisaorana sady haingana ny foia nefa mitoetra dia miteraka ho an'izy ireo. Tsy amerina izay efa voalaza intsony fa matoa izao fiangonana izao no toy izao dia nanana ny sain'i Kristy nareo izay lohan'ny fiangonana ary
izany no averina farany dia hoe ny anananareo firaisan-tsaina miray fitiavana miray fo miray hevitra tsy manao na inona na inona ao amin'ny fiampandaniana na amin'ny fiebebona foana ary samy mihevitra ny diakona namany sy ny olona namany ho mihoatra no ny tenany amin'ny fanetretena izay ny teny filamatra izay apetraka ho anareo ary inona fa mbola iainanareo amin'ny fanompoana sy ny tombonandro izay mbola omen'ny tompo tsy evina manokanareo namantsika izay tsy afaka eto izay araka ny efa nilazaina teo izay manao iraka any amin'ny faritra atsinanana iny dia ny filohan'ny komitiny faritany zany rahakotinana ary mivady samy diakona eto amin'ny fiangonana izy manampy azy ny olona mivady Roland Razanakolona miampy any Noro Razanakolona eo koa Iandry Silanto Andrianjaka izay miaraka amintsika eto ary fifaliany no ety nefa no ny antso iraka ary fiera amin'izany antso iraka izany tsika dia hoe fampiraisa-tsaina fampihavanana satria izay na ny raha ny tompo antsika hoe mba ho ray ihany izy rehetra izany no afatry ny tompo ary tsy ataontsika ambava fotsiny izy fa tena ataontsika ary anokanantsika fotoana dia mitrotra anareo ambavaka tanteraka zany asa masina izany na izany na zany ary dia tsy mijoro toy izao nareo raha tsy teo reo fianakaviana izay manohana anareo mivoronareo dia miandro eo avelana eo izy tsy vetivety ny fivoriana nefa mandeha ny fivoriana elakay fa na izany ary izy menomenona mampahery nareo dia tsaroana ambavaka koa izy reny amin'ny fotoana rehefa aveo dia isy surprise ho ataon'izy ireo aminareo sy ny fiangonana tsy lazaiko le izy fa mandray anjara amin'izany izy ireo fa zay no ela zany dia mahereza indrindra amin'izany asan'ny tompo izany izany sain'ny Kristy izany nefa dia tsy azo fotsiny latsaka avy any an-danitra su generis ny fitenenana fa tovozina amin'ny soratra masina ary zany no anentana ny fiangonana zany mba hahatonga anareo anaraka ny fampiofanana izay ataonareo ao anatin'ny fanekena rehefa avy eo ny formation des serviteurs tsy natao hoe formation des responsables ntsony fa formation des serviteurs satria anompo an'Andriamanitra amin'ny fiangonana nareo eo koa ny pazapabible izay afahantsika mandroso naiza toerana misy antsika isaky ny zoma eo ny retraite koa izay ho atao amin'ny hevina qui est le premier dans le royaume de Dieu satria mety alay-panany ny mpanompo hoe zany lehibe zany tena izy dia mino aho fa za moa tsy mahita ny liste ny misoratra fa ny dekona rehetrarehetra sy ny olona dia any laroque tanteron amin'ny heriny toy izao tsy haiko fa afaka amarinindreo le mpiandraikitra fa za tsy dia mahita an'iny manentana anareo mety nanaonao nareo nanao tsy araka le fanoharana teo fa afaka manao eny ray manomboka an'io zany hoe mety zay tsy hoany dia amin'ity miova hevitra satria araka ny soratra masina izay nitoriana teo dia haika hono zay manao ny sitrapon'Andriamanitra tsy le nanao hoe eny nefa avy eo esoritaondray ny liste fa le manao hoe mety tsy ho afaka satria be ny andraikitra be ny korsa be ny asa mandrara fa mivadika hoeny le izy rehefa avy eo dia araka ny soratra masina izay vakina teo dia izay no manao ny sitrapon'Andriamanitra dia irariana fa nareo dekonindreo manisany loalarana amin'izany fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra zay no ela fa dia ohatrany manana surprise amin'ny fiangonana nareo ohatrany misy hira dia atao hoe le hira mba hoenonay ary misy fanavozana ny fanekena aorianan'izay ka tsy haiko izay ataonareo na avozinareo ny fanekenareo dia manao hira zay angambany mety io manamafy ny fanekena dia mba angatahana fiangonana hitsangana vavolombelona izany
mangataka anareo any mba hanamafy indray etonivony fiangonana sy anatrehan'andriamanitra indrindra ny fanekena amin'ny maha-mpiandraikitra mpanompo ny Kristy anareo. Diren'Andriamanitra izany fanekena izay nahavaozina teo indray mety nisy taona nanaovanareo tsy fa zao zany dia miaraka ilay soratra masina teo afaka mipetraka nareo mipetraka ny fiangonana fa ny avan'ireo ankonan'ireo indray mangatahana hitsangana eny atoerana ihany dia hanao ny hira miaraka amin'ny fiangonana endreny amaromosoa izay mahatsiaro tena zany fa avan'ireo diakona sy loholona reo et vous vous levez sur place et vous allez chanter le cantique 537 753. Dia mba mafimafy zany reo indray no manohana anareo an-damosiny eo izy ireo na andro alina na andro any dia mba mihira zany dia manaraka ny fiangonana. Fandaminana zany amarana ny fotoantsika somary efa lava ihany zao fanao eto amin'ny fiangonana zany rehefa ladiny dekonatra zao dia misy collation kely dia tany aloha magaga ilay fitondran'Andriamanitra ny mpanomana an'ireo collation ireo dia ireo izay tsy dekona zany hoe dekona zany tsy angatahana mihitsy anao an'izany tany aloha ny mpikarakara zany hoe ny fiangonana manao asa misy lohany tatitra zany dia ny andraikitra an'izany tamin'izy ireo mbola
tamin'izany fotoan'izany nitsaroko fa mety misy adiniko mialatsiny raha sendra adiniko dia ry Julia taty Julia no manao an'ilay izy sy ry taty Lalatina ry taty Zosy ry taty Asina izy ireo efa lasa diakona daholo dia efa manomboka vitsivitsy zany zao sisy le any dia ay mbola misy any misy an'ry taty Nivo ry taty Olga Rafanoarana aika ty fikarakarana ny diakona ty ohatra ny machine faire de diacre ho lasa diakona koa izy ireny ao dia arivo neoteny dia manina moa tsy izy amarana ny fotoana zany tsika ny itsotro ambavaka amin'izao aladiny diakon'izao dia pasteur Iobe Randrianarson ny mamarana ny fotoana mitsodrano fahasoavana lehibe ny ananana ny filoha fanampy ny FPMA pasteur Rarindranofalimanana mivady izy ny tsotra amin'ny tsodrano amin'ny farany avy eo nefa misy favaka fisaorana sy fangatahana eo anelanelan'izay ka dia angatahana afaka apetraka nareo tomboka azafady tondra ambavaka ny diakona sy ny fianakaviany zany pasteur Iobe dia avy eo vavaka fisaorana sy fangatahana ary tsodrano iara ivavaka sika tompo endre ny fifaliany fonay ry Andriamanitra tomponay satria mbola asehonao ary ahariarinao eto amin'ity fiangonana ity ny alehibe ny fitiavanao misaotra ny amin'ny fidelité anao tompo amin'ny antsonao miantso mpanompo ianao hiasa ao amin'ny tanimboloboka ao ary izany indrindra no nanokanana izao alahady ny diakona izao anjaranay fiangonana kosa ankehitriny tompony mitrotro ambavaka azy ireo amin'izany adidy masina izany araka ny teninao mifampivavaha ianareo ary mareta amin'izany fivavahana izany dia mitrotro ambavaka azy ireo avao zy mandrakariva tompony fanoloran-tenan'izy ireo tsirairay avy ary ianao lay tompony antso dia mahatoky ianao manana ny oenti-manana rehetra eo am-pelatananao ahafahan'izy ireo manatanteraka izany adidy masina izany na mila okivy na mety andalo sedra na tojo olana izy ireo indraindray dia ampahareto amin'ny finonanao matoky manana anao lay tompo ny fahefana rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra saotra koa ny mbola fanavaozan'izy ireo izany fanoloran-tena izany anio eto anivon'ny fiangonana ary tsy izy ireo ihany no manavao izany fanoloran-tena izany fa ny ankohonan'izy ireo manontolo izay manohana azy ireo amin'izany trotroam-bavaka azy ireo koa izahay tompo ny fahasoavanao tsy lany ritra tsy manam-pahatamperana no arotsaka ao amin'ny tokantranon'izy ireo tsirairay avy anome azy ireo ny oenti-manana hatrany anao tompo ahafahany manohy izany asanao izany ary indrindra omenao fifaliana sy fiadanam-po izy ireo amin'izany fanarahandianao izany ho vavolombelonao hatrany amin'ny faran'ny tany ary ho fitaovana mahomby eo am-pelatananao koa amin'ny fampandrosoana ny fanjakanao indrindra ny fampandrosoana izao fiangonana izao ny anaranao ry Jesosy tompo tsy anay no anaovana izany vavaka izany amen mialohan'ny anaovana ny tonga dia miroso amin'ny vavaka fisaorana sy fangatahana isika fa efa miroso ny fotoana ny vavaka isika ry havako endre ny fifaliana tompo noho ny amin'ny fitahinao izao fiangonana izao sy noho ny amin'ny nombanao ny fiainany fiangonana satria tsapanay fa eo foana ianao manory lalana manitsy manoro mampianatra azonay mandroso amin'ny fanomponanao misaotra noho ny amin'ny alady androany izay natokana ho an'ny diakona
misaotra ihany koa noho ny amin'ny fitahinao ny fiainana tsirairay avy satria matoa zay toy izao dia teo foana ianao nitany ankohonanay nitany asa fanomponay ankehitriny zay tompo dia mivavaka ny ampaherezanao anay isan'andro ny ampitombonao ny finoanay azonay manana anao ka anomponay ianao amin'ny fonay rehetra amin'ny finoananao mivavaka zay anio an'ny taranakay ny ankohonanay manoloana ny fianarana sy ny asa zay atrehan'izy ireo miaralalana amin'izy ireo isan'andro ianao tompo mivavaka zay ho an'ireo zay manam-pahoriana ianao ny ampahery ary ampitraka azy ireo anome azy ireo fanantenana mba tsy ho kivy tompo ary atoky fa mbola ho avy ny fotoana iaonana rahatra zay rehefa mody ny an-danitry ny mino zay mivavaka zay ho an'ireo tsy salama momba azy ireo ianao matoky zay fa nidiakapoka taminao nefa nanasitrana azy ireo tompo ary dia ny dokotera hitsabo fa ianao Jesosy no anasitrana mivavaka ihany koa zay androany ho an'ny ty firenena zay mampandroso anay ity aoka ianao tompo no hitaridalana ny mpitondra anome fahendrena azy ireo ary ihany koa ahatonga ny filazantsaranao paritaka trany mba hamoto an'ity firenena la Frantsa ity hitodiany aminao ka zay rehetra niala taminao dia hiverina aminao mivavaka zay ho an'ilay Madagasikara soa tompo tsy miafina aminao ny zava-misy ankehitriny manoloana ny fifidianana zay ho avy tsy ho ela mangorooro ny vahoaka malagasy inona no hitranga tompo malalo taio ny firenenay zay efa mitodika any aminao mivavaka zay ho an'ny ireo ray aman-dreny mpiangonana ny FFKM zany zay miezaka mba hampanjaka ny fahamarinana sy ny fiadanana ary mampiaona zay rehetra manana olana tario lalan'izy ireo tompo ary raha ho avy ny fifidianana amin'ny firenenay dia anome anay mpitondra endry ianao mpitondra tsy ho titena fa hijery ihany koa zay mahasoa ny vahoakanao maro ny zavatra tianay sy angatahana aminao tompo kanefa fo ihany ny fotoananay ary fo ihany zay rehetra mety ho takatry ny sainay fa na tsy mangataka ary zay dia mino fa omenao anay zay malalanao zay rehetra fantatro fa mahasoa anay ary dia misaotra fa sambatra zay manana anao zay afaka iantorahanay amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny ora rehetra ary zao vavaka zao tompo dia ho farananay amin'ilay vavaka zay nampianarina manao hoe rainay zay mandanitra ny alohan'ny andrenesantsika ny afatra sy ny tsodrano dia ataontsika ny hira 107 ny andininy voalohany ihany fitsanganana nanaovantsika mazotoa fa aza malaina ary aoka hahafana fo amin'ny fanompoana ny tompo mifalia amin'ny fanantenana miareta amin'ny fahoriana mahareta amin'ny fivavahana ayez du zèle et non de la paresse soyez fervents d'esprit servez le Seigneur réjouissez-vous en espérance
Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Amen. Ho tanteraka amintsika ry havana ny tsodrandro etononona amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanaka afany masina izay naraina ao amin'ny taratasy ny soratan'ny Paoly ho an'ny Galatianina toko voalohany ny 7 ka hatramin'ny 10. Ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tongontsika izay nanolotra ny tenany no ny fahotantsika anafahany antsika amin'izao miarabelona ratsy fanahy izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raitsika. Ho azy ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompoan'ny Tompo. Bon dimanche ary any amin'ny lasy indray zany tsika miaona. Misy collation avelany eo aza misalasala mofo mamy.